Faly miaraba ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo any tokantrano tsirairay avy izay mandre sy manaraka izao fiombonam-bavaka izao indray. Ny ora ny anarako dia mipetraka aty à Jonquière, Québec. Jonquière tondroa sasany miala ny Québec centre-ville na dia ny efatra sasany miala ny Montréal aty à Québec, Canada. Izay no misy anarako. Ny fijoroana vavolombelona nitondra amin'ny tompo azy sy ankahirizako antsika tsirairay indray androany dia ny tantanan Jesosy ny fiainako teo amin'ny fanatonana azy bebe kokoa. Za dia anisan'ny olona tena be fanontaniana be mihitsy teo amin'ny fiainako. Amiko rehefa misy zavatra anankiray tenenina dia mandefa ny fisainako amin'iny zavatra iny. Anisan'izany zavatra iray izany teny hoe ny tia-tany tahaka ny any an-danitra. Izay zao anisan'ny zavatra anankiray tena nampalasa ny saiko mihitsy hoe ahoana no mahatonga an'izany, kanefa eto amin'izao tontolo izao ity tena feno fahoriana, tena betsaka ny olona marary, betsaka ny olona mijaly ihany koa. Dia lasa ohatrany hoe nanome image, dia nefa ny etsy atin-daniny ny lanitra ny tenenin'ny olona hoe lanitra izany dia fihedanana, tena miboaka fahalinana ny amin'izany an-danitra izany. Dia ny zavatra tenenin'ny olona nefa dia hoe ny tia-tany tahaka ny any an-danitra dia tsy mifanojo tamin'ilay image tao an-dohako nefa ilay izy. Dia nametraka fanontaniana ako. Dia ny zavatra namaliany Jesosy anahy tamin'izay dia hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ho tsapanao izany hoe ohatry ny ahoana izany hoe lanitra tahaka ny tia-tany izany. Dia mbola nametraka fanontaniana ihany ako hoe katsahana ahoana moa ilay fanjakana, fa angaha tsy Jesosy tsy efa nanolotra ny tenany teny ambony hazo fijaliana dia efa ohatrany hoe efa nomena gratuitement ilay fanjakana noho ny sorona izay nataon'i Jesosy teny amin'ny hazo fijaliana. Dia izay ny tantanan Jesosy anahako. Dia anisan'ny tena nanovana ahy teo amin'ny fanarahako ny dian'i Jesosy ny Kolosiana, ny bokin'ny Kolosiana, ny toko 7:17 izay milaza izy hoe fa na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tokoa toy ny amin'ny tompo fa tsy an'ny olombelona. Dia tena nalasa ny saiko io teny io hoe fa nahoana marina moa izany na betsaka ary ny kristiana eto amin'izao tontolo izao ity dia misy ihany ny fahoriana. Aika ny zavatra anankiray tsy tonga tao an-dohako dia ny hoe matetika isika na izao ary izay kristiana dia matetika tsy manao zavatra toy ny amin'ny tompo. Maha-kristiana antsika indraindray dia tsy hoe iainantsika temps plein fa iainantsika temps partiel. Nefa voasoratra eto hoe amin'ny toko 7:17 amin'ny Kolosiana 7:17 izy dia miteny hoe ary na inona ataonareo na mitendry na miasa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy tompo ny zavatra rehetra sy ampisaorana an'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Izany hoe na mitendry impiritsika no miteny anatin'indray andro. Nisy statistique izay moa tenena hoe ny vehivavy miteny 3 fois noho ny lehilahy, fa isika rehefa miteny moa ve ataontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny asa izay ataontsika na ny tâche quotidienne izay ao an-tokantrano na ny asa ny ampiasana dia moa ve tena ataontsika tokoa amin'ny anaran'i Jesosy tompo izany, ary tsy atao amin'ny anaran'i Jesosy tompo irery ihany fa ataontsika ho an'ny tompo izay nisoratany ao amin'ny 7:20 araka ny lazaiko teo hoe toy ny amin'ny tompo fa tsy ho amin'ny olombelona. Dia io ny tena nanovana fiainana na kristiana, satria teo nahatsapako hoe aika ilay fiainana maha-kristiana tsy fiainana kristiana tsy à temps partiel fa tena iainana 24 heures sur 24. Dia teo nanomboka nandrosoko ara-panahy, teo nanomboka nahitako hoe aika izany hoe mankafy toy ny lanitra toy ny tia-tany izany, satria ilay ny an-danitra misy ny présence an'Andriamanitra foana dia toy izay koa ny tia-tany misy ny présence an'i Jesosy foana ihany koa. Dia na mianatra ako dia ataoko an'i Jesosy izany, miresaka amin'ny ray aman-dreniko dia ataoko an'i Jesosy izany, manao Facebook dia Facebook atao an'i Jesosy. Dia nisy mpampianatra anay izay moa miteny tamin'izay fotoana izay hoe tamin'izay mbola tamin'izay nianatra tany Madagasikara hoe fa na inona ozy zavatra ataonareo any aorian'andro ka raha miezaka fotsiny nareo zavatra anankiray fotsiny ezahanareo hoe
ataonareo tsara fotsiny dia hitanareo fa ho tafitinareo any arinany. dia namakiko an'ity teny ity tena nahatsapako an'izany hoe aika izay ilay hoe manao zavatra tsara, satria rehefa manao zavatra ho an'ny tompontsika dia ataontsika tsara, tena tsara ilay izy, satria Andriamanitra tsara dia mendrika zavatra tsara izy. dia eo amin'izay zany hoe amin'ny fiainana andavanandro dia inona ilay hoe fiainana menjy, inona ilay hoe fiainana tsara, ilay hoe tena ho an'ny tompo. Manao rakitra any am-piangonana dia tena rakitra ho an'ny tompo nataoko, fa tsy mijery hoe anka pastera kosa ane ka efa manam-bola ny fiangonana kosa nefa mba mandroso ihany manainka, fa izao kosa dia ny hoe ho an'ny tompo ny rakitra izay ataonao. dia manomboka eo dia miala ny fimenoana antsika. Raha misy raha vavisika ho amin'ny tompo ka manafitohina antsika izy dia mora ho antsika ny mamela ny heloka ny olona iny, satria ataontsika ho an'ny tompo izany. Oviana ny tompo ny namela ny helokontsika dia toy izay ihany koa ny amelantsika ny heloka nyreo olona izay nanao ratsy tamintsika. Mikarakara ny vady aman-janaka, indrindra fa ho antsika aty amin'ny tany mandroso izay tena hoe indraindray tena tena tery ny fotoana, dia eo tsika mahatonga manontany tena hoe indraindray tsy araka tsony, izay mahatonga ny anxiété, izay mahatonga ny dépression marobe. Fa kosa rehefa mikarakara ny sakafo maraina ny zanakao ianao dia atao hoe misakafo maraina, mikarakara ho an'ny tompo raha mikarakara ny vadiko dia mikarakara ho an'ny tompo. Ho antsika mpianatra, raha mianatra tsika dia tsy atao alasa fay fotsiny, fa tena hoe mianatra ho an'ny tompo. Tsy manenjika noty tsony tsika amin'izay fotoana izay, fa manao ny asa ho an'ny tompo. Dia miena ny stress amin'ny mampianatra atsika. Manao ny asa fanompona dia miasa ho an'ny tompo, fa tsy miasa ho an'ny mpitarika. Raha ho an'ny mpampiasa any ampiasana dia miasa ho an'ny tompo, fa tsy miasa ho an'ny mpampiasa. Dia hitantsika fa hisy vokany ny asa izay ataontsika. Tsy miasa ho an'ny karama izay raisintsika isaky ny farany volana na isaky ny roa herinandro, fa tena hoe miasa ho an'ny tompontsika. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Lasa miditra ao anatsika ho azy Kristy, satria nantanantsika mihetsika azy dia lasa tanan'i Kristy, satria ho an'ny Kristy ny zavatra rehetra ataontsika. Dia anatin'izao fahoriana sy fijaliana iretantsika izao dia atao hoe miaritra fijaliana ho an'ny Kristy tsika, dia hitanao fa ho zavatra hafa mihitsy ny fetrehanao ny fijaliana. Dia izay ny fizarana ataoko amintsika androany. Ny angatako aminao dia ny hoe, satria izay ny fahatsapana tsapako dia ny hoe hiaino atao plein 24 heures sur 24 amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Dia tsy sarotra ilay izy rehefa ohatra ka io Kolosiana 23 io, 3:23 io na raha antsika hoe ataovy amin'ny fo tokoa toy ny amin'ny tompo fa tsy an'ny olombelona. Na segondra ray monja aza dia ataovy amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olombelona. Dia mora ho antsika ny miaina izany hoe fiainana maha-kristiana 4 ora izany. Dia mankahery antsika raha vavy tsirairay avy miatrika izao ady izao, fa ny tompo dia efa nanomana lanitra ho antsika. Dia amaranako an'izao fijoroana vavolombelona izao dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo dia misaotra anao indray izay ny amin'izao fotoana izao, misaotra ny amin'ny fanahy masinao, misaotra ny amin'ny présence anao eo amin'ny fiainanay isan'andro. Mankasitraka tompo fa tena hoe manararoatra ny fahamamiana ny fiarahana aminao zahay. Dia mivavaka Jesosy ho an'ny rahavavy tsirairay avy izay mandalo ady sarotra amin'izao fotoana izao. Ianao no aoka mirapiratra ny voninahitra indray amin'izy ireo. Ary mangataka Jesosy ho an'ny fondy, ho an'ny asa izay ataonay tsirairay avy, mba tena ho anao tokoa nanaovanay izany asa izany, fa tsy ho an'ny olombelona izay manodidina anay. Tsy hoe ampifalifalinay ny olona manodidina anay no mahatonga anay asa, fa kosa mba tena hoe asa ataonay ho anao izany. Dia misaotra tompony amin'izany témoignage izany, misaotra ny amin'ny fampiratanao ny maso ny tsirairay avy. Dia mankasitraka Jesosy eo.